Ny MOFONAINA Isan'andro, Atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Faly miarahaba antsika rehetra ry havako malala tratra ity Alakamisy fa 12 ny volana Janoary ity. Ny MOFONAINA valahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny Deutéronomie toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faraika ambin'ny folo. Deutéronomie toko fahafito azafady andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny faraika ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, fa ianao efa nofidian'i Jehovah Andriamanitra ao firenena rakitra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa noho ny raiketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny nifidiananareo fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza. Fa ny nitiavan'i Jehovah anareo sy ny nitandremany ny fianianany raha efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondrany Jehovah anareo tamin'ny tanana mahery sinana votany ianao tamin'ny tranona handevozana dia tamin'ny tanan'ny Farao mpanjakan'i Egypta. Gaoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina ny fanekeny sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny tarahana karivo mandimby ary mamaly miharihary izay mandrafy azy amin'ny fandriganana azy. Tsy tarehitritra izy amin'izay mandrafy azy fa hamaly azy miharihary. Koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiako anao anio ka arao izy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Revako malala ity bokin'ny Deutéronomie ity moa dia boky izay mazava ny teolojiany, mazava ny fomba fijery ny zavatra. Ny fomba fijery ny zavatra dia izao, zay boky ny lalàna azy, lalàna deutéronomiste azy. Rehefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona dia tahina izy. Rehefa miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy tahina izy. Fitahiana ny miandry izay manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fitahiana ny miandry izay manaraka ny didin'Andriamanitra. Ozona kosa ny miandry izay miala ny sitrapon'Andriamanitra. Boky Deutéronomie dia manazava manao hoe misy lalana anankiroa. Dia ny lalan'ny fitahiana sy ny lalan'ny ozona. Lalan'ny fitahiana dia lalana amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Fankatoavana ny didin'Andriamanitra no mitondra ho amin'ny fitahiana. Fialana ny didin'Andriamanitra dia makany amin'ny ozona. Deutéronomie 20. Tsotra kely zany ny fomba fijery deutéronomiste izay niaina ny zanak'Israely ary tsy diso loatra akory. Ny hoe raha tianao no tahiana dia arao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay fotsiny. Ny eto am-pelatanantsika dia manome ampahany amin'izany endrika izany Deutéronomie toko fahafito ity. Ny andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny fahavala ao anatin'ilay MOFONAINA izay eo am-pelatanantsika dia manazava lay MOFONAINA Deutéronomie toko fahafito andiny fahaenina ka hatramin'ny fahavala antsika teo fa Andriamanitra dia nifidy. Andriamanitra no tompon'ny fifidianana. Andriamanitra no nifidy antsika. Fahasoavana izay. Ny fifidianan'Andriamanitra dia fahasoavana. Romanina toko 9 izay nofidian'Andriamanitra dia natsoin'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra voninahitra. Noho izany dia ny fifidianan'Andriamanitra dia fahasoavana. Tsy misy antony tokony ny fifidianan'Andriamanitra antsika afa-tsy amin'ny alalan'ny fahasoavana ihany. Ary izay no tokony hiasikasina ry havako amin'ny fahatsapatenany mino hoe sarobidy fifidianan'Andriamanitra antsika io. Tsy tokony ataontsika ho ambany zavatra. Nofidiana mba hanao inona isika. Nofidiana hanompo azy. Nofidiana hanompo azy ho tonga mpitandrina, ho tonga mpiandry,
nofidiny ho tonga lolona, ho tonga mparay finasan'ny tompo, ho tonga mpanetana amin'ny fikambanana sampana sy ny sisa rehetra de aza maivanina ny fifidianan'Andriamanitra. Ndraindray everitsika fa isika ny manolo tena ka tonga am'izao andraikitra maro samihafa ao anaty fiangonana zao. Na mety ohatsy atsika manao hoe zange ny fidindranina ka de tonga dekona na tonga mpiandrina na satria ny sondram-paritany nanadina de afaka tamin'ny setela de tonga mpiandrina satria za tamin'ny toeram-panomanana mpitarina de nekeny mpidraikitra fobe ny apa-mpitandrina tsiny avako malala. Fiasana daholo reny fa Andriamanitra no nifidy atsika. Ary satria Andriamanitra no nifidy atsika, eo amintsika ny manao tatitra voalohany indrindra. Ary aseho amin'ny boky Deutéronomie fa ny anaovantsika tatitra voalohany indrindra sy anadina atsika de Andriamanitra. Ary eo amintsika ny voalohany manovo ny fitaovana hoe tsika miatrika ny fifidianana zay asa nampanaoviny atsika. Ho tsika hoe aza maivanina ary ny fifidianan'Andriamanitra. Fa ny faharoa de hitatsika eo levako malala. Rehefa nofidian'Andriamanitra de asehon'Andriamanitra hoe tiany. Tsy hoe nofidian'Andriamanitra zany de averan'Andriamanitra angay aheny mason'olona, averan'Andriamanitra ho sanatria ho afabaraka eny amin'ny tsy avita ininina, averan'Andriamanitra ho tondron'ny olona molotra, averan'Andriamanitra tsy ahefa na inona na inona. Tsy zany Andriamanitra. Boky Isaia mpaminany, rehefa nifidy anao de tsy manary anao zany. Ny olona nofidian'Andriamanitra ry avako malala, rakitra soa azy. Rakitra soa azy. Zany hoe sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsapanao ve ianao hoe sarobidy eo imason'Andriamanitra? Tsapanao pino, tsapanao mpanompon'Andriamanitra manao fanompony io ve fa sarobidy eo imason'Andriamanitra ianao? Tian'Andriamanitra, sarobidy ianao. Ary ny fahatelo de zao, tiavin'Andriamanitra ianao. Sarobidy ianao de tiavin'Andriamanitra. Hoy ny filazany azy ange jereo tsara. Hoy izy manao hoe efa nofidiny Jehova ianao ho firenena rakitra soa azy. Tsy ny hamaroanao no nitiavany ianao na ny fidianany ianao, fa noho ny fianianany tamin'ny razanao, no nireketany fitiavany taminao. Zany hoe rehefa nofidin'ny tompo de sarobidy aminy de asehony am'izao tontolo zao fa tiany. Rakitra soa, sarobidy eo imasony. Ary rehefa asehony am'izao tontolo zao fa hoe tiany de ampahombiaziny, arovany, tafiny voninahitra, meny herim-panahy tsangan-javatra, meny herim-panahy vita zavatra, meny herim-panahy faly, tsy manala baraky ny azy zany Andriamanitra. Zay boky Deutéronomie. Rehefa ny tompo anao de ataony mamirapiratra mandrakariva. Tsy teneno Deutéronomie 20:20 ho tahina ianao raha mivoaka na miditra. Ho tahina ny fanaova mofonao e. Ho asondrotry Jehova ho ambony noho ny hafa ianao e. Tsy ataony rambony zany ianao, ataony lohany ianao e. Sy ny hafa rehetra vakio Deutéronomie 20:20. Satria rakitra soa azy de tiaviny. Rehefa tiaviny de asehony an'izao tontolo zao, asehony ny pakala, asehony amin'ilay ratsy, fa tiany. Zay mahatonga amin'ny Psalamy 120 manao hoe mamelatra latabatra eo masony fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Tian'Andriamanitra ianao ry havako malala. Hotsika hoe zay ny ataon'Andriamanitra amintsika raha andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Fa izao kosa ry havako malala, andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Inona miandry atsika? Inona ny miandry atsika? Zay nataon'Andriamanitra amintsika. Fa inona kosa no andrasan'Andriamanitra amintsika? Andriamanitra zany mifidy. Andriamanitra manao anao sarobidy. Andriamanitra tianao, manondrotra anao, mitahiry anao. Fa inona kosa no andrasan'Andriamanitra aminao? Raha amin'ny teteolojia Deutéronomie ty, toko 7. Inona ny zavatra andrasany aminao? Sarotra ve? Tsy vita ve? Teo boky Deutéronomie manao hoe izao Andriamanitra de mitaky
fanatanterahana ny sitrapony sy ny didiny. Andiny faraikambiny folo. Tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao. Miavako malala. Tandremo. Ndika teny hoe tandremo de ataovy eo mitandrina, ataovy eo alohan'ny andrina. Raha zay no azahoanao azy. Ataovy ambany maso zany ny dikany. Ataovy ambany maso. Tsy hoe legalista loatra, tsy zay loatra kristiana ka hoe hanompo lay lalàna, tsy zay ry avako malala. Tsy lalàna akory notompontsika fa Andriamanitra. Aza danono zany. Tsy manompo lalàna isika fa manompo Andriamanitra. Fa ny lalàna sy ny didin'Andriamanitra de famantarana ny mahampanompon'Andriamanitra atsika. Tsika tsy mpanompo ny lalàna fa mpanompon'Andriamanitra, zanaky ny fahasoavana. Fa lay lalàna sy lay sitrapon'Andriamanitra de maridrefy hamantarana atsika fa mpanompon'Andriamanitra isika. Ny mpanompon'Andriamanitra tsy mamono olona, mpanompon'Andriamanitra tsy anaova volombelona mandainga, mpanompon'Andriamanitra tsy be dehibe tsy angala tanin'olona, mpanompon'Andriamanitra tsy zay ny tenen'ny boky Deutéronomie sy ny Levitikos manao hoe tandremo sao afindranao miborona amin'ny tanin'olona. Mpanompon'Andriamanitra tsy mpanimba zavatr'olona hoe aza alefanao any amin'ny tanin'olona ny ombonao. Mpanompon'Andriamanitra tsy mpanimba zavatr'olona, tsy petraketraka amin'ny fananan'olona, tsy manompo lalàna akory isika fa maridrefy hafantarana hoe andray zanyka mpanompon'Andriamanitra. Tsy samy kasy tanan'olona, tsy samy teny ratsy olona, tsy samy mamaly faty. Tsy hoe satria tsy manana fahafahana manao an'izany, fa satria mpanompon'Andriamanitra. Tsy hoe tsy manana sandry entina mamaly izy, fa ny sandriny tsy entina malina, fa entiny hanompoana an'Andriamanitra sy entina hitiavana ny namana. Ry havako malalo. Vaovao ny taona mampanantena anao Andriamanitra. Fa ho tia anao. Anao rakitra soa satria fidiny ianao. Fa izao tandremo ny didin'Andriamanitra. Asehoy fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Ka lay sitrapon'Andriamanitra fantatro io no hijoroana vavolombelona fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Farany ry havako. De hoy Andriamanitra ary manao hoe zao Andriamanitra mahatoky ka eo ampanatanterahana ny sitrapoko nareo, eo ampanaovana ny sitrapoko ianareo, satria ianareo mpanompoko nofidiko arovako, de ajainareo io sitrapoko io. De izao ny tokony fantatrareo. Za mahatoky. Za mahatoky. Nareo mety tsy mahatoky, mety menjera indraindray sanatriny ra. Fa iza mahatoky. De izao. Io fitahinana, io fampahirezana na io zavatra ataonareo io de izao. Hatrany amin'ny taranaka arivo mandimby de tahiko. Izy manao hoe Andriamanitra mahatoky azy, mitandrina ny fanekeny sy ny famindram-po amin'izay ty azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Zany hoe enao no manao ny fitahin'Andriamanitra, fa ny taranaka ao hatrany amin'ny arivo mandimby tahin'Andriamanitra. Tsy zany ve moa ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama? De jereo ny taranak'i Abrahama. Zany hoe Andriamanitra mahatoky. Raha tsika mantsika ry havako malala manadino an'izay mahatonga antsika manao fetin'ny taranaka nge. Tsy aitraitra nge ny fetin'ny taranaka fa atserovanao fa ianao de taranaky ny marina ary ohatr'izao ianao satria nisy loharano nipoiranao de indray aman-dreninao zay mpanompon'Andriamanitra tahaka anao ka mampatsiaro sanadriny zany. Fa maha-olombelona itenenako azy, mampatsiaro an'Andriamanitra hoe zay nge Andriamanitra taranaky ny mariny. Ndray aman-dreninay nanompo anao tao amin'ity fiangonana ity. Ndray aman-dreninay atraty amin'ny arivo mandimby zay Andriamanitra. Ndreto zay mbola tonga eto anatin'ity fiangonana ity. Ndreto zay menakafo mbola tonga ihany. Ny razambenay tamin'izany fotoana zany mpandray tao. Nanompo anao. Ndreto zay Andriamanitra mbola manoza ny asa fanompony zany. Mbola miazony zany ao anatin'ny mety tahotra fahasahiranana malemy zahay misatra maro samihafa zao. Ireto zay Andriamanitra taranaky ndray aman-dreninay mbola teo mahatoky ihany zahay. Afaka manala nandray tsika mieritreritra zany ho zava-maivana fa zava-panasaribidika izany ry havako malala. Zava-panasaribida ny ahatsiarovanao fa taranaky n'olo marina ianao.
fa nipotra avy amina fianakaviana nanompo an'Andriamanitra ianao ka mahatsiaro to eo ndre mandeha isa-taona fa nao ny jiosy zany fa tsy hoe hitraitra ankehitriny ny mamonjy zany fetin'ny taranaka zany tsy rehareany zany tsy milaza fa hoe tsy entina hitenena hoe fiangonanay ty tsy zany loatra tsy entina hitenena aminy hoe fiangonan-drazanay ty tsy zany loatra fa entina miseho anatrehan'Andriamanitra hoe ndreto zay Andriamanitra manamarina zany teny nitenenino zany hoe taranaka arivo mandimby de nitahinao de ndreto zay mahatsiaro an'izany fitahiny zany mahatsiaro an'izany zay mandraka ankehitriny ny dadabenay de nitahinao ndray aman-dreninay nitahinao mbola voataranaka faharoa zay fahatelo zay so maika fahatrany amin'ny arivo mandimby ry avako malalo ny taranaky ny marina de tahina ny boky ny mpanao salama araza mietreritra manao hoe ny vola amin'ny karema ny vola amin'ny karena ihany no novanao ny boky ny Apôlo miteny am'zany hoe trano sy arena ny lova avy amin'ny ray marina zany ry avako malalo Paolo miteny an'izany hoe ndray aman-dreny miaro anjanany mazava zany tokony mieritreritra an'izany ho an'ny taranaka ao ianao raha malagasy olombanina koa ianao de tokony hieritreritra ny tanin-drazana olo vanjanaka ao afaka 30-40 taona 50 taona 100 taona ho avy inona ny lovan'ny fireny lovan'ny taranakitsika fa izao ry avako malalo tsy zay ihany ny lovana fa za zao ianao zao nitahin'Andriamanitra mety tsy nozy tsy no ianao fa noro io ray aman-dreninao nilofo tamin'ny fahamarinana raha my teolojia deutéronomiste de zay mihitsy ny teolojian'ny Paoly moa hafa teolojian'ny Paoly manome andraikitra bebe kokoa hoe inona moa ny idiran'ny ray aman-dreniko am'izay ataoko amin'ny lafina anankiray misy an'izay ny teolojian'ny Paoly zay tsy diso fa amin'ny lafina anankiray ny teolojian'ny deutéronomie de marina manao hoe zao no izy ny taranaky ny marina de tahina mandrakariva ary zay ke nahatonga ny tompony tahany Solomon noho ny Solomon noho ny amin'ny Davida hoy ny tompony hoe zananao voady tamin'ny Davida de zao ataoko zany amin'ny Solomon no zany ry avako malala Andriamanitra mahatoky de rehefa miteny menao zao tahin'Andriamanitra aza mietreritra hoe satria za ngene de mety mampimebe noho ny ray aman-dreninao anao ohatra fa noho ny dadabenao noho ny olona tany alohanao noho ireo martiora de zao tahiny ianao mety sarotra amitsika ny manaiky zany raha indray fa io ny baiboly milaza zany hoe io fitahin'Andriamanitra eo hatrany amin'ny arivo mandimby za zao zany salama na amindran'Andriamanitra fo tsy voatery no za pastery fa satria ny dadako mivavaka be raha satria ny ray aman-dreniko nahatoko tamin'ny fiainana tsy nivadika tamin'Andriamanitra tsy nanompo Andriamanitra hafa dia miatraika ty amiko zany fitahiny zany mety tsy inotsika zany fa zay ny baiboly ry avako malalo mba inona reny lova velantsika ho an'ireo taranantsika zany hoe za zany mivavaka manompo an'Andriamanitra kay tsy ho ahy ihany fa ho an'ny taranako any koa ay ny lova sarobidy indrindra velako an'ity taranako ty tsy ny fiarakodia tsaratarety sy ny trano malalaka tsy zay ihany fa izao ifahatahorana io vavaka ataoko sy io fahamasina mpiainako io kay tonga hitahin'Andriamanitra ny taranako fa misy karazan'olona nanangona be de be ty am'ty ambany masoandro ty fa rehefa avy eo ny taranany fampitory eny amin'ny tribunaly sanatriny zany sanatria hoe fampitsara fa mety hitatsika eny amin'ny fiarahamonina isan'andro ake zany ndrandray simbasimba le taranaka tsy mandeha le taranaka sanatria sao de mametra-panontaniana tsy hoe misy ozona akory tsy zay loatra ka hoe andeha ary indray anapaka ozona andeha anonzy zay ndray anapaka anozona ao amin'Andriamanitra ihany beba zay loatra hoe fanapahanozona raha misy tsy mety nataon'ray aman-dreny de midana mivavaka de bava amin'ny tompoko hoe tompo ao mamindrafo mety nisy tsy nety nataon'ray aman-dreny tany fa de zao ianao mahalala de avelao ny eloka nazy ta io zay de vita fa tsy voateny ndraiky hoe andeha ho any atendrom-pohatra ho nanapaka ozona itio tsisy atao amin'ny azy fijaliany Jesoa inonao zay ny fanapahan'ozona tsisy ozony zany tsony ao am' Jesoa efa nentina atao amin'ny azy hoe tononkiratsika hoe lasa daholo ny ozona rehetra ny azy fijaliany Kristy ry avako malalo ina nazan'Andriamanitra aminao fakatoavana ny didiny ary eny mpakatoavana ny didiny eny ianao de tadio fa mahatoky Andriamanitra ka mahita anao miaro anao mitahiry anao amin'ny fanatsarany raha sanatria menjery anao mibeba miverena amin'Andriamanitra ary ny farany hotsika teo
ao anatin'izany de zao aza-donoana fa eo mandrakariva ny famindram-pon'Andriamanitra. Io teneniny io. Andriamanitra mahatoky zay mitandrina ny fanekena sy famindram-po am'izay ty azy. Zay ny tsy mahalegalista atsika. Io am-panatanterahana sitrapon'Andriamanitra isika de mamindra fo Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra fa olombelona isika. Mafemitsika ny manateraka le sitrapon'Andriamanitra nefa tanterahantsika ihany. Miezaka isika de mamindra fo Andriamanitra. Mamindra fo indri de apiko ty zanako ty amin'ny fanatanterahana zao sitrapoko zao de toanako izy. Izy de manao za de zao na de efa reraka za de mbola hitsangana ihany andeha iangona. De konona servisy androany avy ny orana efa niteny tamin'ny tompo hoe andeha ary tompo de mandeha na de efa reraka azy de mamindra fo ny tompo de miaro azy, manome azy fahasalamana, manome azy fanantenana. Zay Andriamanitra riavako marana. Mamindra fo izy, tsy avelany asa rery, tsy avelany kivy rery, fa apiny ianao de vitanao. Gaga ianao fa honary ny vita le izy. Tsy satria be deabe ny adrénaline mivoaka taminao ka de vita le izy, tsy zany. Fa raha ohatra ka be deabe ny adrénaline de zao raha vao vita iny raha ny adrénaline niteraka an'iny, raha vao toa de marary rehefa avy eo, fa manino anao tsy naninona koa rehefa avy eo satria fahasoavan'Andriamanitra. Riavako malalo, matoky ary fa tianao Andriamanitra. Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy Paoly hoe mandehana am'izao herinao zao de ataovy ny sitrapon'Andriamanitra io. Aza miandro hoe andraso masimasina be vanao sitrapon'Andriamanitra. Andraso be vola, andraso ho tsara, andraso anam-potoana. Tsy riavako, ataovy amin'ny herinao io ny sitrapon'Andriamanitra. De ho hitanao eo ampanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, ny famindram-pon'Andriamanitra de vitanao ny asan'Andriamanitra. An'Andriamanitra reny voninahitra. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay. Fa Andriamanitra fitiavana ianao de mampiseho ny fitiavana anay mandrakariva am'izao tontolo zao. De miariary fa mpanomponao zahay. Asehonao fa tianao zahay. Asehonao fa nofidinao zahay. De mamindra fo aminay ianao. Mitahy ny taranaka amin'ny fandimby hatrany ianao. Miatraiky any amin'ny taranakay. Ary lovanay eo aminao raha noho ny fahasoavanao. Ny fitahiana zay nitahinao ndray aman-dreninay. Ireo zokinay. Tompo. Ampahirezo azy zahay. Jereo ny taranaky ny malagasy. Jereo zay taranaka kehitriny. Azavelanao hanamaivana ny sitraponao ny asanao. Aroka tompo ity tanindrazanay nomenao anay ity. Izay mbola olo vany ro taranaka maro ifandimby ao arinanay. Mba hitoetra mandrakariva ho tany kristianina. Ho taranaka matahotra anao. Ho taranaka tsy ho ty tena fa ho taranaka nofidinao. Am'izao taona vaovao zao ataovy manao zava-dehibe ny taranaka zay. Mitsinjo taranaka. Mitsinjo ny mpiray tanindrazana aminay. Mitsinjo ny hoavy ny firenenay. Tompo, tianay ny firenenay 100 taona ho avy, amin'ny 200 taona ho avy. Mbola hanompo anao. Ary mbola hijoro ny fiangonanao ho reharehanao ety amin'ity nosin-drazana ity. De ny andrasanao aminay ankehitriny ny fanatanterahana ny sitraponao. Ny fanaovanao zava-dehibe ny antso sy ny fifidiananao. Ny ankina ny fitahiana ho an'ny taranaka ianeriana. De meherim-panahy zay tompo. Atsoro vavolombelonao. De tahio ny tokantranonay tsirairay avy. Tahio ny asanay. Tahio ny fiangonana misy anay. Tahio ny firenenay tompo. Meo anay ety anatinay. Fanahinao masina. Fa tafio ny famindramponao zahay. Ray tanindrazana aminay. Samy ho feno fitiavana anao atsiaro. Ny antsonao. Misaotra Jesosy. Amen.